hafa kely. Fitiavana Rasolo Arizao no Rakoto. Ny Rina Lalao Ester no Rasoa vadiny. Valerie Razanajatovo no Ilila zanak'izy ireo. Miriam Lalaniavo no Voangy, mpiara-mianatra tamin'ny Lila. Iary Lalan'i Kristy no Ramatora Vilolona ren'ny Voangy. Sylvain Razafandravary no Rasolo ary Liv no Rajon, mpiara-miasa tamin'ny Rakoto. Pinanty mame anty sa ahoana ry Lila? Ony mariniko tsara. Ity hitandry ity zany raha ohatra hoe eto dia Pinanty dia Miranty. Azoko tsara. Ndry tika tena mahery Voangy. Tsika roa ary samy mianatra eto izao ve ry Lila? Ary tia indray ary ndry izao no tena mahay an'io koa. Inona ky mivaliny io? Ve io raha ohatran'io indray dia haiko ka. Ohatran'izao ny fanaovana azy. Ay moa ohatr'izay ny fanaovana an'io. Ao avereny kely indray mandeha aloha Eto dia tsy tandria ity mitsofoka ato dia avy eo ity ampifanampiana amin'ity dia mame amin'ny valony. Azondry ve? Ay eny tokoa. So ihany fa miara-mianatra tsika roa. Azoko tsara izy izay. Mbola maromaro ny devoirantsika ato izany Hita ho akiry Lila. Aleo fitaina hatramin'ny farany Ka sao dia be dia tina indry ry Voangy Tsy maninona izany Efa fantatry ny ao an-trano fa mianatra ary tena mianatra. Tsy mibedy hafahatany izany ry zareo ka. Eny ary Lila, masaka ve ny vary? Ary iza indray moa ty lehilahy ampidirinao aty? Dada, fenao koa izany ve maninona namako vehivavy fa tsy lehilahy araka ny lazainao izany Hita mihitsy ianao hoe maminao taiza? Manao ny dadan'ny Lila. Marenina aloha. Fa iza koa ndry? Ary nareo nga moa tsy manana trano no aty aminay aty no mianatra. Mba manao ento moa ry ry tata dia mba mifanoro eto Mifanoro. Mino fa mifanoro fa tsy mifanoro ka. Fa dada koa hoe maninona aiza koa nisy vehivavy mifanoroka mba hahirato tsara amin'ny masinao ry dada. Mianatra izay. Fa so dia verinareo fa sekoly ary ato. Mianatra. Ary nga tsisy trano any. Aty ve nareo milavika manao an'izany fa maninona raha hoentinany? Aleoko izaho aloha andeha ry Lila. Eny araka ry Voangy miala tsiny akeo Tsiny. Avy dia ahoriko ny kaheko dia lasa eny araka Dana mihitsy mandeha any. Mba drebreby. Taralila misaksava zatso mila. Indray tasy izany favanao izany sao dia mba diso tafa ohatra loatra izany. Zao ny maharatsy an'io zava-mahadomely io
ataony mirediredy ohatr'izao ianao? Toy tsy vola amin'ny babanao sady tsy vola amin'ny mamanao ary aza mianatra mifampiteniteny kely a. Iza lazainao fa mirediredy? Ajanondra angaly toka rehefa tsy zaka. Zenao zay zaza kely vao malio ve na mpianatra zany? Akombony ny vava, rehefa tsy mazaka de dehoro. Lasa koa iza koa niaritra an'izany fofotokanareo zany. Ndeha ho any amin'ny efitranko eo ianao. Osta ho a. Dia saivo kely makaty reninareo anaovako azy. Fa maninona indray ianao ry voango mibongon-dranomasy ohatr'izao a? Zany ny tena hoe faran'izay mandreraka tena mandreraka indrindra eto an-tany. Fa misy inona e? Fa inona no nandreraka anao e? Sary neny a. Azonao ve izany endra vololona? Tsy nilazainao tamiko akory. Lazao e? Zaho tsy namana amin'ny lila lilintsony. Tsy namana amin'ny lila tsontsontsontsontsony mihitsy a. Fa nahoana kosa e? Mpiara-mianatra nenareo roa e. Ka tsy tane izany nanjo azy izany ho an-tany. Sasa mifakifaky sy mibozaka rehetrarehetra io ary ny kakana nitovy androany. Aiza koa misy an'izany e? Ny ianao koa ry voango dia mahita zavatra lazaina foana. Ka hita mpisanjo neny a. Tsy namana amin'ny intsony aho e. Lazao amineny aloha e. Fa inona loatra ny antony e? Fa ngamo tsy niara-nianatra tany an-trano nareo roa? Ka zay indrindra zay tokoa fantatry neny tsara rehefa niteneniko mihitsy. Fa hitaneny izany. Za le niara-nianatra izy izay roa dia teo ampanaovana teo voara tsara teo dia lazao re anaka fa sady mitomany ohatran'io e. Tatandrzareo le tatandry lila. Fa naninona e? Tonga avy any izy. Efa nisotrosotro toka efa mamimamy avy any. Dia nataon'inona ny zanako e? Ndroany sy nanaovany an'izao teniteny mandratra rehetrarehetra izao le zary neny e. Zay nitenenako hoe tsy namana amin'iny lila intsony ary neny a. Tsy mety izany ataonao izany anaka. Tsy lila nge niady taminao sy ho famaly taminao fa ny rainy e. Ezany izy hoe efa mamo. Reny ne tsy tompony tenany e. Ka tsy izany ka. Tena manomboka rapitso aho dia hiafinavina amin'ny lila ary tsy resaka amintsony any am-pianarana ka. Ohatran'ireny kosa ve ny ataon'ny dadany amiko. Tena tsy rariny. Nanindry fofotsiny aho satria teo amason'ny dadany dia mody nandeha ampahendrena. Fa tena tsy sakako mihitsy ireny ka. Okitsy anaka. Aza ilirany ataonao an'izany. Tsy efa nampahafantariko anao fa mpiara-mianatra nenareo roa vavy. Koa tsy malahelo be ve lila amin'izany? Raha hiavina vonanao izy dia ahoana? Ka tsy vitako tsony ny havana aminy e. Tsy mety izany e. Tenin'Andriamanitra ne anaka miteny hoe ataovy izay evanana amin'ny olona rehetra e. Aiza koa e. Io, jereo ny Romanina 12:12. Io jerevo. Aiza? Hoe ino io e? Raha azo atao dia ataovy izay evananareo amin'ny olona rehetra. Azonao izany? Izany hoe tokony havana amin'ny lila ihany aho sady lila marina ve tsy naninona? Izay mihitsy anako. Afa hiezaka ary neny aho. Tsy haiko raha ho vitan'ity voangy kely ity izany.
Roneny ahoana dia dada misotro toaka lavo ty foana e. Maninona anao ary izy? Esa Verineny dia isan'andro zao dia mamilava foana miditra ny trano ato mandreraka tsy. Inona koa ny diranao amin'izany e? Ny fianaranao atao tsara. Aleo izy isotro fa ionge mba mampiresaka sy tsy mahamenamenatra azy e. Izy raha teo mitapidi-bola ato amintsika ka izay ataony re dia ataony fa zany avy ny vakianao loha. Ka na izany aza Roneny tempolin'Andriamanitra ange vatantsika e. Tsy tokony sombaina amin'izany zava-mahadomely izany mihitsy. Raha tahaka mihitsy aloha dia tsy vakiako loha izany e. Rehefa manome vola fotsiny izy dia izay. Hitanao amin'izao mivory-damba ihany ny any ataoko betsaka. Neny ty ohatra ny tsy tia ny dada mihitsy ka. Inona koa izao ny dirany tia sy tsy tia amin'izany ka? Dia vadinao Verineny dia tsy mba teneninao amin'izao fisotroana toaka lavo izao. Aleo izy ianao izay tiany atao rery lila. Ndry koa izany. Eny are. Ramatoa, ohatrany kelany izany sakafo maraina izany. Aizako mofo tapany avy fotsiny, tsy misy dibera, tsy misy ninina. Tato ato dia tsapako mihitsy hoe mekely ny sakafo hoantsika. Sady izay koa anery dada na ena ninona vola gote sakafo atoandro rehefa tsy mody atoandro ato e. Ka akory tsara? Tena tsy mahazava. Ny karama entiko mody tsy hoe ny hena na ahoana, koa ny zazakely no ampijaliana ohatr'izany. Raha maninona tsy ataoko afamaina ianao Dia ilazao koa fa manafim-bola aho aingana e. Tsy fantatrareo marina fa efa volana Novambra sika izao Ka raha Novambra, inona no diran'ny sakafo andavanandro amin'izany? Mba mahagaga ihany izany ka. Raha i dadanareo tsy piditra am-piangonana aloha dia tsy mahagaga fa tia indry mpianatra sekoly alahady io ny mahazendana. Tsy ahalala hoe iray volana sisa dia tonga ny Krismasy. Amin'ny marem-pianakaviana mitsinjo lavitra dia n'izao dia mitsitsy ny hoenti-manana amin'izany Krismasy izany e. Fa nga vitavita fotsiny ny akanjo, ny sakafo, ny kilalao sy ny lalonana amin'izany aminareo. Iza koa ny heverinareo fa hanala barabatana ho tsy mahavita ny vitany sasany. Azafady. Fa ty Krismasynareo ty ve andro iray efiana mandritra ny volana maro e? Sa ohatran'ny any silamo hoe manao ramadany aloha izao fa amin'ny 25 Desambra misaosy be? Raha ny anaranay tany amin'ny sekoly alahady dia fahatsiarovana nahatongavan'ny Mesia hamonjy izao tontolo izao ny Krismasy ka. Tsy mpamonjy fotsiny retsy fa mpanjaka lehibe zanak'Andriamanitra koa no tsy hanaina koa tsy hanao metimety. Ny anareo raha vao minisitra fotsiny tonga dia efa taky ninona. Azafady, izany ihany ny any tsy nandehanako tany. Izy ny tsy misy atao aniko, za koa no... Si, vomafy dada. Fa ahoana? Cocktail be hono ny tao amin'ny reception ny minisitra ataoko. Kiala kely ty mandanky. Marina e, dada ny lovany ny tany e. Mamitahaka andreny hono izy vonody. Efa nandoheraka ny lalana. Tena vomarina zany. Randriko izany dia ohatran'ny vao nahita toka. Nefa reny moa mba ahitana whisky ka aizany tsy mba hanapatra. Miteniteny foana. Hita mihitsy efa loha toka. Mandeha miasa any fa za koa maika piritra misetsena e. Za koa reny andeha hianatra lasa aiza indray izany izao ny goteako. Any amin'ny reninareo e, izy mitantana ny vola ato. Filerangaty ve tsy mahazo resaka hoe andro ny fitsitsiny izao e, mba mitsitsikory lila. Gote foana isan'andro lavo izao. Izay indray nareo mahakamitsy. Venao ve raha sotsy tenenina? Efa hoe aza ampijaliana ny zaza fa mba meo an'izay anjarany e. Dia aza laliana mitokanao tsony ara ny vola e. Ianao ihany mahatonga an'izao ka izany indray ny teniteneninao eo.
Aleo andefa losanareo famaly fotsiny eto ndraika. Lasa e. Za koa reny andeha asa, dia mba ataovy matsiro amin'izay koa ny laoka miverina avany a. Henonao ve zany e? Tsy mody fandriny io ny alamindamy eo, ka raha tsisy vahiny ho avy eoko. Manahoana misera solo a? Efa tsy mahita olona tsony koa nareo zany a. Ty mbola misy seza e, fa to tsy hita maly tamin'ilay fivoriana e. Tsy izany ry se fa mbola nampianatra hirany ankizy sekoly alahady afa efa manomana ny krismasy a. Fa angamo efa manomana krismasy sady ka. Hoadray, efa tena revo mihitsy ko. Fa hono ho a raha solo, tena zava-dehibe aminareo mihitsy ty krismasy ty a. Aizako afonareo hatramin'ny fivoriana ahitana tombotsoko. Andro lehibe io ry se a. Raha tsy nisy matsy ny krismasy, tsy nisy koa ny paka. Raha tsy nidina tetỳ ambonin'ny tany tonga nofo Jesosy dia tsy nisy famonjena. Izany ane ilay lazan'ny soratra masina hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa very ahoana ry se tya? Olona samy mahita lalan'izao ihany ko very. Very se rehefa tsy mahita lalana makany an-danitra. Ny fahotana ny fahaverezana, ka io fahotana io no hanafahany Jesosy an'izay mino azy. Mahantra ane ny olombelona rehefa voakejany fahotana rakoto e. Hafa mihitsy ry se rakoto izany hoe miankina amin'Andriamanitra izany a. Na samy mandihy fotoan-tsarotra aza dia mahatoky ny mino fa Andriamanitra tsy mandao azy e. Izany no nilazany Jesosy hoe indro aho momba anareo mandrakariva, mandra-pahatonga ny farany izao tontolo izao. Zay aloha se fa aleo isaraka angamba fa efa tonga koa aty a. Mandra-peo anare, mendalana ianao. Lalina koa zany resaky rasolo teo zany ka. Aiza ve ka hoe verony izay tsy manana an'izany Jesosy zany. Tena mora rebirebena aloha le olona ka. Raha za manokana tsy resy lahatra. Fiainana milamina be tiako asiana an'io rehetrarehetra io. Tao mamely koa zany amboteazy zany ko. Aiza ve ko vao nidina ny rasolo dia mitsoka ny lalana. Tena taraiky eto indray andro any. Eny e, za koa efa tara lava raha teo miditra any ampiasana. Miandro any rariny eto zany e. Ary to lasalasa saina nge se zany dia nasiao misy marina moa. Aiza veko ze zavatra nataony nge hatramin'ny maraina zao diso daholo. Zany raha za fa misy resaka nataon'esy rasolo izay ho atanina taksi be tany e. Ohatra ny mampieritreritra mihitsy ka. Rasolo le mpiray tanàna aminay iny e. Fa resaka momba n'inona zany rakoto a? Inona moa fa momba n'ity krismasy ty? Voanana angano krismasy sa so dia voanana masiny krismasy fa sisy vokany amin'ny malagasy? Sy tiako be vazivazy. Aiza no isy krismasy foanana izany e. Fa ny fanazavandra-solo an'ity votoatin'ny krismasy ty no nahavakako. Tsy mitovy izy mino sy ny tsy mino na samy sahirana aza fa ny mino omban'i Jesosy foana. Koa ny mbola miasa foana ary tinga rasolo e. Nefa misy mpomba ohatr'izany. Ka tsy hoe tsy asa kosa ane rehefa ombany fa hafa kokoa e. Jerense kosa nge. Sika zao a miasa ty amin'ny birao aty, mandraika rama atoniny ihany a. Nefa to sahiran-davo. Rasolo kosa na dia hoe
tsy mitovy amin'ny antsika aza ny karamany a, fa latsa-datsaka, hitako velombolo mihitsy izy menakavy. Misy antony ara za, tsy mandeha ho azy zany. So kosa ary izy dia manao aseloka any an-tranony ihany fa sy fantatro se. Tsia, tena fantatro mihitsy fa tsy manao an'izany izy. Ny aza ny ery se ny andanin'ny androny ka any am-piangonana e. Any am-piangonana? Izay zany lela izay pastera hoe kasao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, dia eo anampy anareo zany rehetra zany. Dia zany tokoa very sy, ohatra marina ihany zany raha ny fahitako azy, satria ny fiainan-drasolo menakavy ty to mandeha milamy meria. Kinona zany manakana any sy mba hanao to azy? Tsy fonoko ry se, fa manomboka izao mba hanao ohatra azy koa a. Andramo aloha so dia mba mety indray zay ry ngiarakoto a. Ary to tonga aloha ianao anaka, fa nga ndrava aloha ianao ry voangy a? Eny rery ny ndravolola. Ndrava aloha izay dia namonjy fodiana avy hatrany a. Tsy efa ho vakansy amin'izay ve nareo atoato e? Eny tokory neny a, tsy ela dia ho vakansy izay e. Maika hanao krismasiko. Ary ahoana ihany ry voangy ny fifandraisanareo sy Lila? Aza matahotra ary neny fa efa nilamina tsara, fa manavezatra azy fotsiny ny momba andrainy e. Tsy hitako hoe inona ny azoko anampiana azy. Tirainy misotro toka sady to tsy mety hivavaka ity. Manokanina roa fotoana hiara-mivavaka e. Entinareo roa ambavaka ny dada Lila mba hiova e. Fa mety mbola hiova ve ny olona ohatry ny rendriny eny a? Tena tsy laitra angeza dadan'ny Lila izay ry neny, sady mpaniratsira mihitsy e. Efa hitany eny ihany angamba. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao re anaka ny zavatra rehetra e. Sady mila manana faharetany e. I Lila ao tena mila ho kivy mihitsy. Ianao no tokony hampahery azy ry voangy a. Ka na ny maman'ny Lila ihany koa zany ondry ny ndravololona, ohatra ny hoe mbetika atao momba ny dadan'ny zareo amin'izy misotro toka, fa hoe amin'izay hono izy mba miresaka, sady rehefa mampidi-bola izy dia izay. Mbetika indray to tezitra amin'ny dadan'ny Lila amin'izato fisotroana tafahoatra taony. Eny e, fantatro tsara raha matora soa e. Tena mila mivavaka ho azy koa ianareo roa e. Endrineny a. Zany raha teo anie anaka ny mampinamana anareo sy Lila e. Sady mitondra izay mavesatra eo anatrehan'Andriamanitra e. Andraso fa ho teneniko an'izany ary Lila e. Eny re, angana dia sasao ny lovia e. Anala table vetivety zary ny ndravololona. Eny ary e. Reradraraka zany. Andera angalo hamonjy bary isotro toka vao hody ka. Sady inona moa maharatsy an'izany e? Sady isy saintsainako an'le resaky rasolo iny. Ohatra ny tsy matik'ololo le izy mandraky tiany androany. Ody, o Rasoa. Tena mamy indray le rakoa. Rasoa, Ho avy e. voay malaky ty trano ty. Tena efa makaleo mihitsy ty hamamonao lavo ty rakoto ka. Nareo ve tsy mieritreritra mihitsy e?
na mieritreritra na tsy mieritreritra, matoza misotro, izay ny hitako fa mety. Mazava? Ny sakafo hohanina tefa lazaina fa miaina lava nefa laninao amin'ny toaka. Lehilahy mohaka tsy. Marenina kely ty vava. So de verinao ka vary ako hoe mohaka. Ianao nga mavita vitako. Ary mela teo andehanako fa tsy. Zaho kosa aloha dia tsy ara-tory aminao amin'izany fofotoaka be anao izany e. Ndeha atory any amin'ny lila zanantsika. Oaiza iny? Aty ianao aty rasoa. Vady tsy misara-pandriny zany, mazava? Ka tsy haritra an'izany fofotoaka anao izany ahy e. Tokantrano fiafiana. Ireto fa io ny anjaranao. Io ny ondana dia io vadiana rereo alohan'io alina. Zany amin'ny lilany atory. Rehefa misava ny tokanao miara-matoritsika. Azonao izany. Ela be koa nga zany a. Zay efa te atory. Dany ianao raha hoany osta. Tsy mila koa ny aty. Ie, lasa mihitsy a. Eo ianao so ny fofotokanao. Boy. Mbola misy zavatra fa hojereny sy angara soa ankoatra ny sakafo androany. Ie, efa manomboka mijery akanjo hoentiko amin'ny krismasy aho so tara-panjatrako. Nareo koa moa misy atao ka aizany Tsy resaka misy atao na tsy ioranona fa vidia katsa vidia mboninahitra. Iza koa ny heverin-dranona ho tsindrin'ny olona any am-piangonana any. Amin'izay akanjo efa hita ny nanaovany. Azafady. Mba vazivazy aloha ny any amin'ny hoe misy atao e. Nefa mba tsy ekeko kosa ny hoe tsy manaiky ho tsindrin'ny hafa. Dia hoe izay no anaovana akanjo vaovao any am-piangonana amin'ny krismasy. Ka heverin-dranona fa inona ary e? Misy anie tsy makany am-piangonana raha tsy krismasy e. Ary io ny mba hanaovany akanjo vaovao. Marina aloha fa zanak'Andriamanitra no tonga ety ambonin'ny tany e. Ka rariny loatra raha tsenaina amboninahitra tokoa. Nefa aoka tsy filandera na fihaveran-tena mihoatra noho ny hafa e. Ny mpamonjy dia Jesosy Kristy. Tany an-tranonombiny izy no teraka e. Ary milaza fanetretena lehibe izany. Tsy ny akanjo tsara na vaovao akory ny ratsy, fa ny toe-tsaina sy ny toe-po hitondrana azy e. Tsy tanera matora vololona fa io haingo iny amin'ny mba kilema keliko e. Izany indrindra e. Tokony hoentiny eo anatrihan'i Jesosy izany kilema kely izany fa sao dia lasa kilema be e. Zao re raha matora soa e. Fo vaovao no angatahan'ny tompo apetranotsika azy. Dia angatao aminy izany fa omeny e. Mba tsy sanatria fahatra na tranonombo no andraisantsika azy amin'izao krismasy ho avy izao. Fa ny fotsika vaovao raha matora soa. Aleo aloha andeha raha matora vololona. Iena aloha. Hoaka aloha isaraka fa ataondro ty ny androko. Ndao fa veloma dia mampamangy any e. Zay. Eny ary raha matora soa o. Fatao tsy nitondra ny nina mihitsy ianao ry neny a. Nga moa tsy avy niantsena ary ianao ty? Loza ne anake. Fa loza inona ry neny ravololona? Nisy mpangary paosy anery voangy. Mpangary paosy? Dia ahoana? Dia lasa ny daholo ny vola taty amiko e. Zany very neny? Zany ry anaka fa tsy maninona izany a. Dry? Fatao mbola ohatry ny faly any ange ianao izany ry neny na dia efa izany aza amin'ny manjoa e. Ka zay ane anaka le Filipianina 4-4 e. Mifalia mandrakariva ao amin'ny topo. Hoy izao indray mifalia. Na izany azako. Dia inona indray izany ny vola mba hanaovantsika sinainy fety? Andriamanitra re mahalala izay mahasoa antsika. Dia tsy fitianana neny akanjo vaovao indray izany za. Aleo sasana tsara le ao dia pasohana tsara e. Indray. Dia le kiraro ahoana ry neny? Ny kiraro indray a.
asiantsika crème fotsiny dia tsara be. Iny ary dia ahoana izany raha manana akanjo vaovao sy kiraro vaovao ny namako rehetra nefa izaho irery ny tsy anana? Tsy maninona re izany anaka, tsy ny kiraro vaovao na ny akanjo vaovao koa ngefa ny fiainam-baovao amin'ny tompo e. Ny fo matsy ny tena jeren'ny tompo amin'io. Marina izany rineny aho. Misy an'izao manana fitafiana tsara, kiraro tsara, nefa tsy manana ny tompo akory izy. Dia izy ny tena mahantra indrindra eto tany. Izay rehefa vao masotsokina reny atsika e, izay kely ananana no ahiratra e. Niaky aleoko izao 3 volana voalohany izao dia tonga dia manezaka fa tsy latrako ilay manenjinenjika be avy eo ka. Ka aleo koa nge mandeha moramora toy izay azakazaka rehefa any amin'ny 3 volana fahatelo any e. Fa manahoana kosa loka iny eo aminareo ao a? Milamina tsara azo ianarana ihany ve sa mbola mikorotany toka e? Milamindamin-dratsy eo kia. Dada moa izy ny mamilava iny rehefa mody dia rehefa tsara fanahy be dia mitsara volo. Na manao bakara amin'iny. Ny indray efa tsy mivaky lotsony fa toa lasa fahazara no mahita ny dada mama. Ny anadahanay aza moa efa manombotomboka koa. Ny aneny moa izao dia io resaka voro-dambe io no mahafinaritra azy. Ny anay dada dia jentelezala tsy miraharaha izay fiangonana. Indrindra moa izany ara-panahy izany. Fa dia taoko io foana e. Nazakivy kia. Eto ambavaka fa tsy maintsy mbola iova ihany izy e. Na hitadanareo izany na neninareo. Mila manana faharetana hozy neninay tamiko. Aleo fa rehefa misabotsy alohan'ny fivoriantsika iny a, dia ataontsika roa antom-bavaka mihitsy ny amin'ny dadanareo sy neninareo e. Nahoana moa ny andra misabotsy fa tsy andao ivilany am-piangonantsika rehefa mirava dia atomboka. Marina izany fa andao hitra amin'izay aloha efa velona ny saona ry e. Vita ihany iny andro any. Dia irava loka. Tsy fiarany talevy ty tazako mivoaka ty. Leo aloha evenana ka. Fa marary anga ianao Rakoto? Marary ahoana e? Ka ora mbola tsy fodianao izao ko. Sady misaotra an'Andriamanitra fa toa mba tsy mamy zato izy. Na dia fofopofona aza tsy nahenoana. Fa andrinina re androany. Nenao koa alipody ny olona menimeniny ianao. Mody aloha ny olona toa anaovanao esiteny. Tsy hitako ihany izany izay atao. Fa hono a, toa mba nahay nisaotra an'Andriamanitra ianao. Fa gagana koa izany a. Ianao izay tsy mahay afa-tsy lela miakatra sy teniteny foana iny. Aleo aloha anokanina fa ianao kosa tsy. Dia gagela. Fantatrao ny dada? Fa tsy amin'ny 10 moa nareo mirava toa izao ianao vao miditra ny trano.
Mbola mivily kely tany am-piangonana izay sy vanga ry dada. Naninona tany? Nisy nataony fotsiny tany ka. Fa sambany koa mba tsy nahita ny dada mama androany a. Fa naninona re? Naresareninareo koa ty de lasitra ray mihitsy. Fa tsisy afa-tsesesy teny zany ve ato amin'ity trano ty e? Saranareo ary ny olona mba tsosotro androany. Efa tsara izany ezaka ataonao izany ry dada. Ny tena irariako raha dia tsy sotro an'izany taoko izany intsony dada. Ezaka ry anaka. Ho hita eo ihany zany e. Mangerina izany resakareo mianaka izany e. Fa azao ry reto a. Tahafaraka tamin-dravololona nety izany andeha nakany etseny e. Lasa tany amin'ny krismasy ny resakay. Ohatran'ny misy teny nolazainy nanendrina mahafineritreritra. Hoy izy hoe aoka hangataka fo vaovao amin'Andriamanitra mba tsy ho tranon'omby no ahaterahan'ny mpamonjy. Ay tokoa moa ka nahafony lanitra Jesosy hamonjy antsika. Nahandositra ny ravololona fotsiny ahozanareo. Menatra be a. Nefa ravololona no azoko nantsirana fa ny teniny tsy afaka taotsaiko e. Na za koa azany ndray mandeha tany anaty taksi be tafiresaka momba an'izany tamin'ny Garasola e. De toy izany ianao zany mihitsy. Mangatao izy amin'Andriamanitra mba analany amin'ny keja mahazo. Efa tany ampiasana vao nahatsiaro hoe ay moa ka keja sy fatotro ty toako ty. De inona ho nareo fa noho ny rava de nanandrana ny vavaka hoe Jesosy aza velo isotro toaka androany fa ataovy tonga de mody. De inona tokoa ianareo? Na andalo ny fiaran'ny tale de hoy izy hoe tonga de ody anga ingara-koto izany e. Ndao hiaraka amiko fa lalako ihany iny. Teo avo gaga fa ay valin'le vavaka nataoko kay. Raha izay resaka isy rasolo izay aloha de tapaka mihitsy ny hevitro fa hivavaka amin'ny krismasy na misy akanjo na tsy misy akanjo vaovao a. Za koranga andeha mihitsy ary angataka amin'Andriamanitra mba hanavaozana ny fiainantsika menakavy kely e. Sa ahoana? Misaotra anao Andriamanitra fa mpamaly vavaka tokoa ianao. Fa mpamaly vavaka ahoana? Ka izay nery dada na tara fidiana e. Mbola nanao fitaom-bavaka tany am-piangonana izay sy voangy. Ary mba hiovan'ny fonareo mivady mihitsy no nangatanay tany. Misaotra anaka. Ary aza matahotra ianao fa dada sy neny efa niova fo no hitanao amin'ity Noely ty. Sa ahoana ramatoa? Marina mihitsy izany rakoto a. Efa lasa ny zavatra taloha e. Efa ampy izay fotoana lany tao anatin'ny tsy fahalalana izay. Tena faly be aho fa niovanareo sy nindry dada. Ndao tsika mba hiombom-bavaka kely eto aloha e. Izao olona mandondony zao ry voanga. Aloha jereko ry neny fa aza mitsangana eo ianao a. Za koa mbola mamaky an'ity baiboly ity fa andana aloha jereo e. Fa iza ny tao ry voanga? Toa falifaly be ry ianao. Neny a. Fa tsy tia ve ilay fitoeram-bola neny e. Aiza hoe anaka? Tia fa nisy nanatitra tao. Jereo aloha raha izy dia ndana miresaka amin'ilay olona ao neny e. Ay, misaotra Jesosy a. Tena le poketrako ty. Iza reny tsara fa nananatitra an'izy ty e. Mbola ao daholo fe ny zavatry neny e. Hoay, tena mbola reto daholo ny karatra. Ny vola koa tena tsisy nanombenana mihitsy. Marina hoe ry neny, mahagaga Andriamanitra. Mpamaly vavaka izy. Tena krismasy hafa kely ty krismasy tsika ty anaka. Tsy avelan'Andriamanitra angaha ihany mpanompony e. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangaia fa tsy avela ho afa-baraka ianao. Isaia 4:5-4 izay ry neny ravololona. Io misoratra amin'ny rindrintsika io e.
Le haingon-trano azontsika tamin'ny krismasy indray makizay Eny tokoa anaka. Aza matahotra fa tsy ho menatra ianao, ary aza mangaia fa tsy avela ho afa-baraka ianao. Isaia 4:5-4. Krismasy hafakely. Krismasy hafakely. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Fitiavana Rasolo Arizao no nga Rakoto. Ny Rina Lalao Ester no Rasoa vadiny. Valery Razanajatovo no Ilila zanak'izy ireo. Miriam Lalaniavo no Voangy mpiara-mianatra amin'ny Lila. Iary Lalan'i Kristy no Ramatora Vilolona renin'ny Voangy. Sylvain Razafin-Dravary no Rasolo, ary Liv no Rajon mpiara-miasa tamin'ny Rakoto.